Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa tsara eto ianao manatrika an'izao fotoam-bavaka izao ary faly miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fandaran' izao. Mino izay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana hitahiry ary hitanao ary hitondranao amin'ny fombiazana ho amin'ny fagagana ho amin'ny fahatsarana mandrakariva. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia hitsangantsika hivavaka metraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra misaotra anao zahay noho izao fotoana izao, noho ny fahasoavanao, noho ny famindraponao, noho ny fitahinao. Navelomanay ka nomenao izany tombon'androm-pahavelomana izany zay. Fitahina avy aminao zany, fahatsarana, fahasoavana avy aminao zany. Ndreto indray izay tonga eto afaka hanompo anao sy hitady ny tavanao ary miaraka aminao eto. Miaraka aminao izay hanompo anao hitady ny tavanao. Misaotra indrindra Tompo. Hatreo feno izao fotoana izao. Aoka iseho fahalebiazanao, aoka iseho ny voninahitra ao. Apetraka feno am-pelantananao izao fanomboan'ny fotoana izao. Ny ataonay rehetra eto dia iseho ny fahalebiazanao ary iseho ny fahagaganao. Momba anay Jesosy. Misaotra indrindra Tompo. Alleluia. Amen. Dia ity tana mafitsika dia androso mitarika fotoana zany. Alleluia. Alleluia. Tovy mafy nitiaka anao ho famezatsika voninahitra ho an'Andriamanitra ary ahorakoram-pifaliana fa Jesosy Jesosy androany. Alleluia. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ianao tonga eto na ho anao izay atokantrano manona ny fiadanany Tompo sy ny fahasoavany ao aminao mandrakariva izahay hitanao ane Jesosy na ianao tonga eto na ianao izay atokantrano. Amen. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fa 19 teny 15 manao hoe aminaran'i Jesosy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainantsika ka tsy hamela ny tongontsika angozogozo. Amen. Ny olona manindrahindra ny fahalebiazan'Andriamanitra dia mendrika ny anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazana. Sady izany ve na inona zavatra miseho amin'izao fiainana izao ny olona manindrahindra ny fahalebiazan'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra angozogozo izany mihitsy ny fiainany tsy avelan'Andriamanitra ho lavo izany mihitsy izy fa tazomin' Jesosy amin'ny fahalebiazana izany olo izany ary hivoaka ny famirapiratana tsy maintsy mpandresy tsy maintsy tafita tsy maintsy tonga any an-danitra. Sady izany ve andaontsika mbola hiaraka ity tanàna mafy be ho fahamezantsika voninahitra an' Jesosy. Hideran'Andriamanitsika amin'izao ora sy fotoana izao na ianao tonga eto na ianao izay atokantranao ataovy amin'ny fonao rehetra ny fideranan'Andriamanitra hiaraka nindrahindra ny fahalebiazan'Andriamanitra tsika satria noho ny fahalebiazan'Andriamanitra dia mbola io ianao efa mijoro mbola io ianao efa mbola velonaina noho ny fitahian'Andriamanitra anao andao hiaraka hideran'ny tompontsika ataovy amin'ny fofeny fifaliana ataovy amin'ny fofeny fifiraviravona fa eto Jesosy androany miaraka amintsika eto izy ndao ary hideran'ny tompontsika tompoko. Tsisi petra N'Andriamanitra mai manao zava-detra hitoera mamoa voatsara tsy manjera samy tsy tarany tariketra tsisy petra re tsisy petra N'Andriamanitra mai manao zava-detra hitoera mamoa voatsara tsy manjera samy tsy tarany tariketra tarovala que sagerva n'Andriamanitra che sabesonoala que sagerva n'Andriamanitra che sagerva n'Andriamanitra che tarovala que sagerva n'Andriamanitra che sabesonoala que sagerva n'Andriamanitra che sagerva n'Andriamanitra che tarovala que Sanakandriamanitra sanakandrina Cendete
Era uma boa votar, se manter a santificar targetra. Carovana quella, Sager fana jamat, ci faccio alla quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, Daru bala que, carovana quella, Sager fana jamat, ci faccio alla quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, fai Daru bala que. Kena sana kami sempat cinta, Cendene, cendene, kena umpa sa tetane, cendene, kaya mamuhuat sara, cendene. sana ka tumanong tintina, Semangat cinta, sama bila ba tumaninde, bina, bina, lamanta cinta pena, mena, mena, lamanta cinta fes-fese, mena, mene. carovana quella, Sager fana jamat, ci faccio alla quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, Daru bala que, carovana quella, Sager fana jamat, ci faccio alla quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, Daru bala que. Madiza tare na wana jaman ewas. Paano voluan, Mena. sinabong pauluan, Mena. kay na norang phone, Mena. sa tanong tempo, Mena. kay na norang ito, Mena. yet you want the fit, Mena. tama na daw na yun na Mena. tanong naman dito, Mena. kan sumama pa, Mena. at sumadala sa Mene. carovana quella, Sager fana jamat, visuala quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, after dawn di fire, Daru bala que, carovana quella, Sager fana jamat, visuala quella, Sager fana jamat, bella fatta da casa, Sager fana jamat, after dawn Daru bala que. Aleluia, si tiatana na mafewa na Andriamanitra. Ane fare piazany amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Kely ny antoanao fa ho lehibe indrindra ny fiafaranao. Ho tsara fiafiaranao sady zany ve? Ny olona manana an'i Jesosy dia tena olona sambatra izy satria Jesosy dia mizara fitiavana be mahitsy izy. Afaka mizara fanasitranana ho anao izy. Afaka mizara fitahiana ho anao izy. Afaka mizara fanafana ho anao izy. Afaka namonjanao ao anatin'ny ady sy ny olana izy. Zany no fahalebiazan'Andriamanitra izay tomponao zany. Ka hoy aminao amin'ity andro-androany ity na ianao tonga eto ianao izay ao atokantranonao tera ao amin'ny fonao ratsy Jesosy fa ny fahalebiazany eo amin'ny fiainanao ane izy amin'ity andro-androany ity. Ndao mbola itohiteran'i Jesosy sika tompoko ao anatin'izany iray izany. Hey.
antsika mbola itoideran'Andriamanitra ao anatin'izany falebiazany izany eo ary eto Andriamanitra androany eto ny alebeny eto ny vonina iny ndôtsika mbola hiaraka iteran'Andriamanitra ao anatin'ity ry ity voninahitra ao an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ndô mbola toy iteran'ny tompontsika ao anatin'izany iray izany Andriamanitra telehibe izy ny vonina ihany koa dia afaka eo amin'ny fiainanao afaka hisotro eo amin'ny fiainanao ny olona rehefa anehoan'Andriamanitra ny vonina iny dia tsy maintsy tafita izy tsy maintsy mpandresy izy amin'izay zavatra rehetrarehetra ataony ndao ary mbola toy iteran'ny tompontsika tompoko ao anatin'ity iray ity ndao ary tompoko
jiso Ewan. akala zawante akawane jiso akala zawante akawane jiso akala zawante akawane jiso akala zawang kura kura kane 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 jiso akala zawang dia nawane 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 jiso Aqui por mais que amo saúde se tu saúde. Dentro isso ensina fale piazza na diamante. Se sostele beize. Mente que nas inteira. Mente que nas niads. Se me se azuar nam san fale piazza se sosan. Nini na sabata yecheto no fale pia. Se sosumbala le la cha Luisa. Então se que anchuani tenem se sosue. Le loche no se sose. Mente que não inteira. Mente que não niads. Manca se já na use se sose. Lebena, aleluia, aleluia. Soja tumpo, soja Jesus. Mexicaneira, siniaza, a Santa Chanita, Nanai, Bauvuni, Naixau, Mexicaneira, Santa Chanita, Nanai, Bauvuni, Naixau, Leveana, Macaganya, Sana.
Alleluia. Mazao ny toeranao zany. Andeontsika iray saina hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha hivavaka tsika tsy hivavaka ho an'ny tenanao kory ianao zany. Amen. Amen. Fa hivavaka andreo namantsika isika. Mety misy mpino mety efa nangatsitsika na niala tamin'ny fitiavana voalohany. Hivavaka tsika mba hiverenana izy ireny ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Mety aminao ve zany? Ha? Dia hivavaka ihany koa tsika mba anana faharetana ny fiangonana. Satria ny tompo mampianatra izay mahatratra amin'ny farany no. Dia rehefa mivavaka ny fiangonana ianao dia fatafitra ho azy ao anatiny ianao amin'izay fotoana izay. Amen. Satria maro ny zavatra mety mitranga amin'izao andro farany izao. Ny tompo mampianatra hoe amin'ny andro farany dia misy andro be dia be zany ny olana mitranga amin'ny andro farany. Na io fisondro ny vidim-piainana io ary zavatra efa nambaran'ny tenin'Andriamanitra zany. Dia mba tonga ny olona tsy ho very-hevitra ary tsy emotra fa androso an'Andriamanitra mandrakariva dia mba ho tanteraka ilay hoe hatramin'ny farany. Amen. Amen. Andao ary vavaka ho an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra misy olona fantatrao mety hoe fanangatsitsika ny emotra tsy hitantsony ndao entsika mbavaka fa mety zany. Amen. Vavaka aritsika. Andriamanitra araiky tsandrindro. Miray fo saina sy fanahy zahay. Hozy ny teninao hoe miray safoa, miray hevitra, miray fanahy. Tena hoe zany mihitsy nataon'izy ireo. Tamin'izany dia zay koa reto mba iray fo, ray saina, ray fanahy, ray hevitra. Hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha hivavaka izay Andriamanitra ho an'ny mpino namanay, ireo izay mety hoe nangatsitsika, verin-dalana, tsy hita intsony, mamindra fo aminy tompo. Mamelany helina. Ary raha misy koa aza eto ihany izy fa vatany fotsiny sisa ny eto fa mety efa tena verin-dalana izy, ny emotra mihitsy. Manoloana fampona dia tsoro am-banga manao fifonana ho azy ihany koa. Mangataka aminao mba hampidinanao famindram-po, famelan-keloka ao aminy dia mba hovonjenao soafanao amin'ny fiangonana. Mba ho tehirizina ao amin'ny sitraponao ary ho tahina. Androso izy ireo ka ahita voninahitra sy fahombiazana indray. Verinao amin'ny teninao. Ireo izay rehefa niala, ireo izay efa nangatsitsika, ireo izay efa niverin-dalana, ireo izay efa tsy hita intsony mihitsy aza. No ny antony manokana, mety noho ny vokatry ny asa zany na tsy fantatro. Dia mivavaka izahay mba hiverenan'izy ireny indray ka ahafahany manana fotoana malalaka anompo anao sy hitady ny tavanao. Ary mivavaka ihany koa izay tompo mba tena ho tonga ao amin'indray ny fifoazana sy ny firehetana ka hiretareta ho amin'ny fitiavana anao izy. Dia androsanao izy Jesosy. Fa ny devoly sy ny asa maizina, ny herin'ny demôny, ny herin'ny satana miala eto amin'ity toerana ity. Miala mihitsy zany, miala mihitsy zany, miala mihitsy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay mahatonga ny fiangonana variana, mahatonga ny fiangonana kivikivy, ketraketraka, roako daholo zany androany. Fanahy mamatotra, fanahy mangejy, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefany asa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefany asa. Vonjena Jesosy ao fiangonana izao. Afana fiangonana. Tehirizina ao amin'ny sitraponao fiangonana Jesosy. Ahatra amin'ny fankatoavana anao zahay. Ahatra amin'ny fanarahana dianao zahay. Ho tanteraka aminay tokoa an'ele teninao Jesosy hoe inona moa ny asaraka anay amin'ny fitiavana an'i Kristy? Fahoriana ve? Fanenjehana ve? Mosary ve? Sabatra ve? Loza ve? Fantrana ve? Tsy misy antony tokony hampisaraka anay amin'ny fitiavana anao Jesosy. Tompo, na zavatra mety miseho dia hijoro anao ny fiangonana ho anao izay rehetra mba voninahitra naranao. Fa namasinao, ianao nitarika an'izao fiangonana izao ka mitahiry azy hatramin'ny farany. Ao voatahiry eny izao fiangonana izao. Misaotra indray Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mihina fa tsy eto ihany ianao nivavaka. Sa tsy zany ve? Fa hivavaka be mihitsy ianao amin'ny fiangonana. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao dia anao ny fanatitra isika. Amen. Alleluia. Alleluia. Anao fanatitra isika dia ao anatin'izany ny mitondra ny ampafolikarina, no mandeha voaloha raha ohatra tsy teto ianao zany teo.
dia aterina ny ampafolo-karena raha ohatra hoe zao mihitsy ianao vovona afaka hanatitra azy koa dia aterina ny ampafolo-karena aveo tatazana ny fanatitra raha mbola nisy ny tsontona ny valopy raky tehibea dia tatazana ao arina ny fanatitra izany ao anatin'izay dia andao ivavaka isika metraka ny fanatitra eo ampelantanan'ny tompo izany amen ivavaka tsika ary andriamanitra raiky tsanino misaotra anao zay raha afaka hitondrany amin'ny fanatitra ny ampafolo-karena ny rakim-pisaorana ny rakim-boady ary androany koa ny amerenanay ny raky tehibea zay rehetra ataona eto dia ataonay voninahitry naranao ary ho fampandrosona ny asanao zany dia taio zany tompo mba voninahitry naranao fiangonana voatany ty fiangonana ty fiangonana manan-karenany amin'ny zavatra rehetra eny zao fiangonana zao tsy tononao anatinay tsony ny alahelo fa dia zao mampisambotra eo anao fa tsy misambotra misaotra jesosy alleloia amen amen dia zao ho an'izay ianao le tsy manao an'ilay karta zany ny amin'ny fanohanana ny amin'ny télé dia afaka mitondra ianao ozy ianao hoe raha anao le karta mety ho vitako ihany fandrainay sao dia adiniko dia rehefa alahady ohatr' zao afaka mitondra ianao zany amen amen misy olona nge tianao fa mety zany ny olana e be fanadonona izy dia hoe sy lasa tsy voalola izy mitambatra indray le izy rehefa aveo dia lasa ohatrany hoe matahotra izy fa lasa sao dia miteraka ozina indray dia aloha raha ngaha tonga dia le arotsaka ety alohana mety dia mety zany amen fampandrosotsika ny asan'andriamanitra zany amen dia hoy aho eto any ny asan'andriamanitra fa hitanao manokan'andriamanitra izany alleloia eny ary hiderany tompotsika ao anatin'izay mandroso ry zareo reto dia reto itiaka mafitsika voninahitry ny tompo
Samy mahazo ny toerany tompoko. Isaorantsika ny tompo izay mino fa miaraka amintsika eto Jesosy androany. Vonona indray tenin'Andriamanitra venao dia misaotra ny zareo mipitera dia mazao ny toeranareo. Aleoko aloha mitory-teny toko izay midera ny tompo sarotra be mihitsy le tononkira fa zareo mahay an'le izy. Tena marina fa io samy mamen'Andriamanitra ny famezam-pahasoavany fa za tsy afaka misafidy fa zay ny safidy zay no antso ny men'ny tompo tena isaoran'Andriamanitra fa dia mampirisika anareo mpidera hoe tena misaotra anareo fa ao tsara mihitsy zay ao anatin'izany. Amen. 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 Dia amin'izao fotoana izao miaraka amintsika eto ny mpanompon'Andriamanitra Ratovo Mory Armand zany pasteur atsika avy etsy amin'ny fiangonana Alasora zany fanakaiky eo any moa izay mirala mianaka fa izy zany aty aloha aty zany arindrindra any somary any mikisikisitra any dia isaorana ny tompo dia andray azy ampity hafatanana isika mandroso pasteur. Ratovo Mory Armand moa ny anarany zany izay tsy mahay pasteur Armand zany ny fiantsoantsika azy. Alleluia. Mihetsika ny tompo ny voninahitra tompoko dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra manatrika etona sy any tokantrano any manao ana toholontsika tompoko. Eny ary hivavaka tsika ametraka mbabaka ny tenin'Andriamanitra mba ny tompo ny teny aminao androany ary isy vokany lehibe amin'ny fiainanao ny teny izay ambaran'ny tompo eto izany dia hivavaka tsika eto amin'ny mbabaka amin'ny fonao. Raha afaka mivavaka ho ihany koa anao na anatin'ny tokantrano any na eto dia eto mambabaka ihany koa hivavaka tsika. Ray eo misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra izay efa menao sy mbola menao. Misaotra ihany koa tompo ny amin'ny teninao izay ambara eto amin'ity fotoana ity. Misaotra fa ianao indray ny nanendry mba hitondra ny hafatrao amin'ity alahady fahatelo ny volana aprila ity. Misaotra fa namasina fa ianao ilay mpiara-miasa amiko ary ianao ilay mampiteny ianao koa mampiampita ny hafatra amin'ny fiangonana na fiangonana manatrika eto na ny olona rehetra ny tokantrano any dia ampitao izany hafatra izany ary ny teny fikasanao momba ny teny dia ho tanteraka daholo androany ary mangataka tompo mba ho amarinao ny teninao fa
tsy miverina any aminao ny teny raha tsy mahatanteraka ny asan'izay nahandrana azy ary ambinina nzay natefasana azy. Ndranao tompo lay tsy mivamalo sy anao ary mandrakizay manda fifiarovana mpanomponao sy ny fomba fiangonana sy izay rehetra mandray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo am-pitsanganantsika nandray ny afatry ny tompo voalohany dia vitsy dia samy mahazo ny toerana na itsika any atokantrano any ara dia mba mitsanga ihany koa zany izany mitsangana. Petera voalohany toko 5:5 izay ny ten'Andriamanitra meny tompo ho antsika androany apetraky ny tompo ato boko. Vakiko ilay ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendetaka ny liona mierina mitady izay arapany. Dia mitoy ihany io ny andininy manaraka ny tenin'Andriamanitra izany. Toero izy ka miorenana tsara finoana ianareo. Amen. Samy mahazo ny toerana ary tompoko. Alleluia. Mahonoana tena miambena. Fa maninona moa ny tompo nitaona antsika rehetrarehetrareto mba ho ny tena amin'ny fiambenana. Inona moa ny fiambenana dazay ny tompo eto? Mivavaka. Mahonoana tena amin'ny fivavahana. Luka toko 2:20 fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery ianareo. Ity tenin'Andriamanitra ity zany tsy ho an'ny olona mbola tsy nanolona tena ho an'i Jesosy, fa ho an'ny olona efa nanolona tena ho an'i Jesosy, efa tonga mpino, tonga zanak'Andriamanitra. Raha ohatra koa ianao manaraka izao fandaran'izao, na eto ianao tonga teto samba anao vao tonga eto androany, na manaraka izao fandaran'izao ihany koa ianao, ka samba vao nanaraka izao fandaran'izao, dia ahatonga anao tonga zanak'Andriamanitra, dia manekenao an Jesosy ho tomponao sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary minao fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa izay rehetra nandray azy dia nomen'Andriamanitra hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ity zany ity tenin'Andriamanitra ity dia ho antsika mpino. Ary nasaiko teo hoe raha sambany ianao tonga eto, na sambany ianao mandray izao afatra izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra, dia raisy Jesosy androany maneke azy ny vavanao ary mampandrosoany Jesosy ao amponao, dia izao ankehitriny minitra sy sekondra zao dia ho raisin'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Dia maninona moa ny tompo manentana antsika hoe mahonoana tena miambena, miambina avy amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka dia ilaina mahono tena antsika amin'izany vavaka izany. Satria tompoko ny devoly fahavalontsika dia mandendetaka ny liona mierina mitady izay arapany. Tsy manam-pahavalo olona isika fa ny devoly ny fahavalontsika. Indraindray ny fitaka ataon'ny devoly amintsika dia hoe le olona izay atao hoe mbola eo am-pialantanan'ny devoly ka ampiasainy hanenjika anao, hanaratsy anao, hanendrikendrika anao, hanao tsinitsinina anao, dia indraindray tsika mandray andreny ho fahavalo. Eto nefa dia ampiaraisiny na itsika manatrika eto, na itsika izay mandray any amin'ny fahitalavitra any, mahita amin'ny fahitalavitra, dia tadio fa tsy manana fahavalo olona tsika tompoko. Fa lay ao anatin'ilay olona izay mibaiko azy iny tena fahavalontsika dia ny devoly fahavalontsika. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra any Matteo 5:7-7 any amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mivavaha ho an'izay hanenjika anareo. Na izaho na ianao talohan'ny nandrisanao famonjena efa mba mety nanenjika fivavaka ihany ianao, ohatra amin'ny Paoly apôstôly, Saoly na Paoly nanenjika ny mpino kristianina tamin'ny fotoan'andro, dia mety ohatran'izany ihany koa tsika. Fa saingy izao ilay kristianina talohantsika dia nafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra, dia nangataka tamin'ny fanamasina izy mba hanamboatra ny fony ay amelan'ny eloko ireny olona manenjika azy ireny ary hitondra mambavaka atsika. Misy antsika efa nanenjika fivavahana. Fa isaorana an'Andriamanitra fa tsy niraisiny ny fahavalontsika fa nentiny ambavaka. Tahaka an'izany koa ny tiany tompo atao aminao androany. Aza mandray olona fahavalo anao fa ny devoly ny fahavalontsika mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Any Andromanina toko 2:24 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Izany dia
mampianatra antsika sofitany divolontsika fa tsy le olona mihitsy ny fahavalontsika fa le divolo mibaiko ao anatin'izany. Ny divolo dia noharina tahaka ny liona masika mierina tady izay arapany. Dia ambara eto fa itsika pino no hodikodonana eo dia daviny mbola iverinao ny toerana misy azy any izy. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra ny teny manao mahonoana tena miambena. Fa le divolo io dia tena masika ohatran'ny liona mierina mitady izay arapany. Inona moa mahatonga ny divolo mierina mitady izay arapany ka masika? Fa inona mahatonga azy manao an'izany? Ny valiny tompoko izay petra-panontaniana izay dia ao amin'ny Apokalipsy 12. Vakiko nge ny andiny fafitolo ny ten'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Ny valina izay petra-panontaniana izay hoe inona mahatonga ny divolo mierina mitady izay arapany masika? Ao amin'ny Apokalipsy 12 andiny fafito aminaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao divolo Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjely koa niaraka nazera taminy. Andiny 12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny divoly sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisany androny. Hitantsika fa ny divolo tany an-danitra tany izy. Tamin'izany mbola tsy nanota Losifera sy ny namany. Mbola anjely ny fironon'Andriamanitra ireo mbola tsy nanota tamin'izany fotoana. Fa taty aoriana izy efa napetraka taminy ny andraikitra izay tena hoe tsara indrindra tany an-danitra tamy mba hidera tarika fidelan'Andriamanitra. Dia inona nataony? Nanomboka amin'ny avinavina izy, nanomboka ny rere te hitovy amin'Andriamanitra. Dia izay tompoko nahatonga azy nazera dia ty ambony tany. Lavabe moa izay fampianaran'izay. Ny fiavina vonana tsy avy amin'Andriamanitra. Ny fiavina vonana dia manokatra ny varavaran'olona hidiran'ny firereana, na ny firereana dia manokatra ny varavaran'olona hidiran'ny fiavina vonana. Rehefa tafiditra ny fanahy fiavina vonana sy firereana dia miditra ao amin'ny fanahy fahasimbana sy ny fahalavona. Ny divolo tompoko dia ambara amintsika fa ny divolo anankiray manokatra ny varavaran'ny fonon'olona hidiran'ny divolo hafa dia mamodika ilay olona. Izany ny toerana nisy an'ny Losifera tany an-danitra tany dia voatery tsy maintsy nazeran'Andriamanitra aty ambony tany ny dragona, ny divolo sy Satana izay niaraka taminy. Dia izao ny zavatra fanamarihana mbola nisy ady tany an-danitra nefa tany Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasina fa tsy nety niala amin'ireo fotsiny le divolo sy Satana, ny dragona menarana tsy niala fotsiny amin'izao izy fa mbola nisy ady. Dia Andriamanitra naniraka ny Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny. Kanefa izao resin'Andriamanitra, resin'ny Mikaela sy ny anjeliny. Izao izay miaraka amin'Andriamanitra, ianao izay miaraka amin'ny Tompo raha mifikitra aminy ianao tsy resy ianao fa ianao le atao hoe mpandresy. Amen. Resy zareo dia tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany dia tonga dia nazera ety ambony tany izy. Nisy fifaliana lehibe tany an-danitra tany satria nazera tety ambony tany sy ny ranomasina ny divolo sady manana inona fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisa ny androny. Le divolo nazera io zany manana fahatezerana lehibe ary nambarany tenin'Andriamanitra hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Ny zavatra mitera-doza rehetra zany dia saika avy amin'iza? Avy amin'ity ao ambany faladian-tongotsitsika io, avy amin'ny divoly. Ary ny divoly dia manana fahatezerana lehibe nambaran'i Jesosy mihitsy tamin'izany fotoana izany hoe zany nahitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny inona ozy? Tahaka ny varatra. Tahaka ny varatra. Misy ny olona sasany misy karazana pino rehefa mikotrika ny andro ka mitselatra ny varatra dia matahotra. Izany ary zao dia atahoran'ny olona sasany. Misy pino tratran'izany. Raha ianao ny tratran'izany ray le fanahantahatra, ray le fanahantahatra. Fa tsy isy ve zany ny fahavaratra? Misy foana ny fahavaratra. Fa rehefa hiditra ve ny fahavaratra dia hiferina eny ianao. Tsika pino manana fahefana. Amen. Dia inona ny zavatra anseho? Ity divolo ity zany tondra loza hidiny ety ambony tany.
ety amin'ny ranomasina sy ny tany loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Faharoa, manana fahatezerana lehibe. Fahatelo a dia tia ny zavatra ataony, fatany fa kely sisan'ny androny. Ny devoly zany dia mahalala hoe kely sisan'ny androny. Ny devoly zany dia mahalala hoe efa akaiky ny fihevian'i Jesosy. Indraindray mipino, indraindray tsika fa zanak'Andriamanitra ohatra ny variana loatra ny amin'izay. Nefa efa mihinantsika daholo ny famantarana hoe izao ny famantarana rehetra fa efa akaiky ny fiheviako izy Jesosy dia efa hanambara daholo zany tsy haverina eto. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika 2022 zany dia efa tokony hiaikintsika fa hoe tena efa akaiky mihitsy ny fihevian'i Jesosy. Fa ny devoly mahafantatra fa efa kely sisan'ny androny. Satria amin'izany fotoana zany dia fatorana izy dia tsy be anaty lavaka tsy hitanao. Dia inona nataony? Miezaka izy voalohany aloha amatotra ny olona azy fampialan-tanana, anakina masom-panahin'ny olona tsy handray famonjeny, zany ny ezahana. Fa ny tena fahatezerana lehibe mbola tsy fantatritsika mahazo an'ity devoly ity, satria izy olona mora efa tezitra izy manana fahatezerana lehibe, dia ny fahatezerana tena ananany amintsika amin'ny mampinoantsika, amin'ny mampinonao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Fahatezerana lehibe tena ananany devoly sy Satana sy ny namany amintsika dia hoe itsika tonga zanak'Andriamanitra. Taloha tsika dia nandevoziny, taloha tsika teo ambany vahoany, taloha tsika dia manao izay sitrapony, nataony sambobelona nanao sitrapony. Fefa tamin'ny fotoan'andro na oviana ianao na olotena ho an'i Jesosy, na oviana na oviana, na izao ankehitriny izao ary ianao na olotena ho an'i Jesosy araka ny nanasany fanahy-masina anao teo, dia tonga zanak'Andriamanitra. Dia niala teo ambany vahoantsika, niala teo ambany fihedediny itsika, ary tsy manao sitraponitsika fa lasa manohatra azy. Noho izany manana fahatezerana lehibe amintsika izy. Azany mahatonga azy izany mahatonga azy miodiody manodidina atsika hoe aiza ny point, aiza ny teboka ahafahako mamely an'ity. Zany efa manambara anao, ataontsika foana izay atezitra ny devoly. Atao ahoana hoe atao foana izay atezitra ny devoly. Na hiakatra tahaka n'inona raha nitositra any raha manana raha izy, avela ho tezitra any fa tsika faly an'Andriamanitra. Amen. Zany inisan'ny fahatezerana ananany zany, ary zay mahatonga ny tompo miteny manao mamonoana tena miambelona nareo fa ndeha ny volo fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierina mitady izay harapany. Satria raha misy tena mahatezitra ny devoly, izaho sy ianao izay niala teo am-pelantanana. Ary raha misy tia ny devoly iverenana dia ny trano izay nitoerany, ny trano izay nitoerany devoly io ozy Jesosy. Ny fanahy ratsy rehefa roahana dia mivoaka ao anatin'ny sanjo ipetrahany, dia mandeha mitety tano, tety rano izy fa tsy mahita fitsarana, dia miverina ho amin'ny trano izay mipetrahany ihany. Dia hita ny famadio sady voafafa, dia miditra ao izy. Ka rehefa miditra ao izy tsisy fiarovana intsony zany ilay trano. Dia rehefa miditra ao izy tsy izy irery ihany sisany miditra ao, le niala tao tamin'ny voalohany, fa mitondra fanahy fito ratsy noho izy, dia valo ny miditra ao dia ratsy ny fiafaran'izany olona zany. Zany mahatonga antsika hoe mamonoana tena miambena. Fa raha misy tena tiany devoly iverenana dia le olona izay nialany ihany, ary mahatezitra azy mihitsy isika atao apatezitra amin'ny devoly. Tsisy anao izay ampifaly devoly eto, fa anao izay atezitra azy foana. Izy miteny hoe aza mivavaka, tsika manao hoe mivavaka. Izy manao hoe aza miverina ny hariva manompo an'Andriamanitra, tsika miverina manompo an'Andriamanitra ny hariva. Aloha izy tezitra amin'ny foana isaky ny segondra, fa aloha tsika ampifaly an'Andriamanitra foana. Amen. Halleloja. Teo jerentsika manokana, araka nambarako teo hoe ny mpino indraindray dia valim-bariana. Tena valim-bariana mihitsy fa fihevian'i Jesosy tompoko efa tena tongotra dia tongotra raha ny famantarana, tsy tantara ireto intsony zany. Fa ny devoly dia mahafantatra ny jany tsara mihitsy fantany fa kely sisan'ny androny, dia mampiditra loza izy ary antara mihitsy ny fahatezerany. Dia io izy mierina taka ny leona io mitady izay harapany, ary anisan'izany isika mpino ny hodikodonany eo. Dia ho jerentsika daholo ny fomba fehidiny amelezany ny mpino. Manao ahoana ny fomba fehidiny devoly amelezany ny mpino?
zao ny fomba fidina izy io dia ambara amintsika eto aloha ny velam-pandrika ataony. Any ianao bolana toko voalohany ihany 17 dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy manao hoe velam-poana ny fandrika raha hita ny vorona. Raha ohatra zany hita ny vorona ny fandrika dia tsy mahazo ny vorona zany. Fa za kosa nefa milaza aminao fa misy vorona tsy mahita ny fandrika dia tratrany. Ka ny devoly zany dia mamela fandrika izy amelezany mpino velam-pandrika. Any Timoty faharoa toko faharoa andiny 5 any dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy hoe ka hodiny saina izy ho afaka ny fandriky ny devoly izay nanao azy samy belona anao sitrapony. Ny devoly zany tena mamela velam-pandrika ary ny tena fandriany amin'ny vandrika ataony dia tsika mpino. Ny nazy efa tratranao moa ireny efa anazy ireny fa mpino ny tena amelarany fandrika. Dia fomba hoana ny fomba amelarany izany fandrika izany. Ity fomba anankiray ataony ho atsika mpino, ho anao izay fanolotena ho an'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra. Jonony avy amin'ny alalan'ny fakapanahy. Io ny anjonony mpino, jonony avy amin'ny alalan'ny fakapanahy. Ahoana indray ny olona manjono ireny? Tsy kotabaisina ny rano. Faharoa, ilay lela-pitana iny dia asiana sakafo tena tian'ilay trondro. Asa za moa tsy dia mpanjono, sakafo tena atao tsara mihitsy. Tsy haiko na kakana manahoana na toto manahoana natao amin'ilay lela-pitana dia atsipy. Dia efa mahita an'iny ny trondro dia mihetsiketsika dia mihinana hoe tsara izy zany, tonga dia mihinana dia azony. Anisan'ny velam-pandrika ataon'ny devoly amelezana mpino ny fakapanahy. Ny fakapanahy. Ny fakapanahy tompoko lahy sy tompoko vavy etsena izay manatrika etona ho anao izay eto mandre izao afatra izao any amin'ny fahita lavitra any. Ny fakapanahy ataon'ny devoly tsy zavatra mampatahotra, tsy zavatra tonga dia hoe raha mihinana an'io ianao dia maty. Tsy zavatra mampatahotra fa zavatra manidina, mahafinaritra, misy fitaka be, tena anisan'ny mamirapiratra be, manidina. Izany ny fakapanahy alefan'ilay ratsy hijonony anympino. Any amin'ny fiandohana toko 7 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra eo ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny menarana dia fetsy noho ny biby rehetra izay nataon'i Jehovah'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananao ny azo rehetra ao amin'ny saha. Fa ora vehivavy tamin'ny menarana, ny voniny azo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voniny azo eo vavoan'ny saha kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe azy hinanana anao natendrenareo izany fandro maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho faty akory ianareo, fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo koa tahaka an'Andriamanitra ianareo, alalany tsara sy ny ratsy. Ary hitan'ny vehivavy fa tsara fihinana ny azo, sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiritra pahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Haitsika tsara ny afatra nomen'Andriamanitra ny Adama. Ozy Andriamanitra mahatsy an'i Adama, ny azo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia faty tokoa ianao. Nampitainy tamin'ny vatany izany. Fa rehefa nisitaka kely fotsiny Andriamanitra dia niditra amin'ny menarana ny devoly, aka endrika menarana. Dia ahoana ny fomba nisariany ny Eva? Ino tsara ity fomba nisariany ny Eva. Navadiny aloha ny tenin'Andriamanitra. Dia navadiny ny tenin'Andriamanitra dia nitsatsoa ny tenin'Andriamanitra vadiny. Dia sintoniny Eva aloha iresaka aminy. Tonga dia taitra be Eva. Izy zany anky fare tao nataon'Andriamanitra hoe tsy azonareo hinanana daholo ny azo rehetra amin'ny saha. Izany dia mba rarina, izany ve tsy ho faty aty ianao? Ny dikan'io nefa dia hoe sarihan'ny sainy Eva iresaka aminy. Izay aloha ny planiny voalohany. Vao nerika fotsiny Eva hoe izy izany miteny izany ary izy izany milaza hoe tsy azo hinanana daholo ny voankazo ataony saha, nefa teny iresaka aminy.
za manentana anao a engany anao kompiresaka amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny vavaka. Amen. Raha mba henao ianao dia henao tsara ny afatry ny tompo. Amen. Tonga dia azo ny heva. Izy tia mindresaka amiko ty tsy niteny an'izany Andriamanitra fa ny azo eo vovoan'ny sakosa ny fanataon'Andriamanitra hoe azy nananareo na tendrenareo zany fa andreo maty ianareo fa amin'ny andro izay nananareo amin'io dia maty ianareo. Dia ny devoly mpanaisitra ny tenin'Andriamanitra. Ny devoly manatsatso ny tenin'Andriamanitra. Ny devoly mahay mamily ny tenin'Andriamanitra. Dia mba hahazahoany ny Eva dia nalefany an'izany anazy. Ozy izy hoe tsy ho faty tsikory ianareo. Andriamanitra miteny manao ho faty ianareo fa izy kosa miteny hoe tsy ho faty tsikory ianareo satria izao no tsy mahafaty ianareo. Zay zany ny anazy satria izao no tsy mahafaty ianareo ozy. Fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay nananareo azy dia ahiratra amin'ny masinareo. Dia rehefa mahiratra ianareo dia tonga tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy. Ho tonga tahaka an'Andriamanitra ianareo alalany tsara sy ny ratsy. Ny solo ny devoly tao ilay teny izay nafafy tao am-pony Eva dia napetra ny nazy satria mifanalay mifanahy iresaka aminy. Dia ny nazy nampidiriny raha Andriamanitra ny teny manao ho faty ianareo ny solony aingana tsy ho faty ianareo. Ka raha ohatra ve misy olona anankiray kosa hoe anontaniana inona ny tianao ho faty sa ho velona, izy ambe mpanaraka hitanao na ianao raha tonga dia ilay velona. An'iny ilay velona daholo hay ve ozy. Efa koa moa io tsy mba nandroaka, tsy mbola menina fahefana, tsy nafantatra an'izany. Dia tafiditra ny tenin'ny devoly tsy nakatotsondry. Hay ve izany, hay ve izany, hay ve izany ny tena izy. Tsy ho faty ianareo ka amin'ny andro izay nananareo azy tonga dia mahiratra ianareo. Dia rehefa mahiratra ianareo dia ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Ho tahaka an'Andriamanitra. Tsy tianao ve zany ho tahaka an'Andriamanitra? Tonga dia vao niditra ihany ilay mamirapiratra, tafiditra ihany ilay mampitsiriritra, tafiditra ihany ilay tenin'ny devoly izay nanaisitra ny tenin'Andriamanitra ny solon'ny azy halalany tsara sy ny ratsy. Eritrereto. Fa tafiditra ilay izy, nanomboka tafiditra tao amin'ny evan'izay, niditra tao amin'ny evan'izay ny fanahy-pitsiritana. Hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo. Hatramin'izay ilay azo rehetrarehetra manodidina ny sany hohanina. Fa rehefa tafiditra ny devoly nakafan'azy ka napiditra ny azy ny devoly avy amin'ny alalan'ny teny tsara, mody tsara, mamirapiratra manitona dia avy hatrany dia lasa nanatona an'ilay azo. Rehefa nanatona an'ilay azo dia nijery teo. Ay tsara ohatran'izao izy ty. Ary hatramin'izay tery foana ny hinana. Tary foana fa ny teniny ry dia hoe tsara mampirisika ihany manaova hetsika raiso tsy hitanao ve tsara. Tonga dia tafiditra ilay tsara, tafiditra ilay mampitsiriritra fa nampitsiritana tsara. Ity zany ilay mahavelona, ity zany ilay mahatonga hoe tena velona mitovy amin'Andriamanitra lalatsarasarana tsara fihinana. Inona ary ty ataonao ty? Tonga dia metsy raiso nana, tonga dia nandray ninana menjo adama lavo ny zanak'olombelona. Ny fakapanahy tompoko lasy tompoko vavy ejena zay manatrika etona tsy zavatra mampatahotra. Ino ny devoly fa miteny hoe inona no azo iny amin'izany. Raha miteny an'izany izy tonga dia mosa ianao fa ny devoly rehefa makafanahy anjonono am-pino. Zavatra mamiratra, manitona, mahafinaritra ny eo fambadika izany fitaka tao amin'ny devoly. Voarainao ve ilay tenin'Andriamanitra loatra eo? Tia famafan'Andriamanitra. Matio 4:4 andiny voalohany soramandry amin'ny anaran'i Jesosy. Ninaka ny devoly fanahin'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny fanahy naka ny anefitra mba alainy devoly fanahy. Ary nifady anina 7 andro sy 7 alina izy. Koa afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao
teneno tonga mofo ireo vata ireo fa jesosy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofiany ny veloman'olona fa mitendrehetra izay alokon'ny favan'andriamanitra. Fady ana 7 sy 7 ny jesosy vita izany dia naona izy dia jere tsara nalainy divoly fanahy jesosy. Raha jesosy ary tompoko andriamanitra izay tompontsika namonjy antsika nalainy divoly fanahy azo antoka mihitsy fa itsika mpanara dia azo koa azo ny alainy fanahy. Dia jere tsara ny fomba fakany divoly fanahin jesosy arany tsara mihitsy hoe inona ny zavatra ilainy jesosy rehefa avy mivavaka amin'ny fahadianina 7 sy 7 izy satria jesosy eny no sorataka atsika e. Malala matory, malala vizaka, malala masotro rano, malala noana, malala mihinan-kanina. Dia arany tsara mihitsy miodiody izy mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapana. Arany tsara itsika ny hoe araka ny divoly ny zavatra manjoanao raha tsy mitandrina ianao ary izay mahatonga hoe mamonoana tena miambena. Fa na ny tena lokon'ny vavantsika io fotsiny ara dia efa miodiody ny divoly. Vao miteny anao tena kivy aza tonga dia ozy Lucifer ndana idiry lainga ny fakivy io. Miodiody izy mitena lokon'ny vavantsika. Raha vao kivy ianao aza miteny an'izany mihitsy ny vavanao fa dia rao Andriamanitra. Amen. Fatany tsara ny filana ilainy Jesosy satria Jesosy naona dia ozy izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ireo vato ireo dia amin'izay ianao na tsisy manome sakafo ary dia mahazanak'Andriamanitra anao dia tonga dia mihinana an'ireo mofo ireo fotsiny ianao. Tanao izany raha zanak'Andriamanitra ahoana ny tsy ahafantarany divoly fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra fa mody mandokandoka mody mandoko mody dokadokafany eo Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao. Ahoana moa tsy ahafantarany divoly an'i Jesosy fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Fony Jesosy tonga tety ambony tany ka teraka ary tena mebaiko mihitsy ny divoly avy amin'ny alalany Herodam-panjaka hoe vonoina daholo ny roa taona midina ny zaza. Fa Jesosy efa navotan'Andriamanitra nentin'ny Josefa any Egypta. Ahoana ny tsy ahafantarany an'izany fa izy mandoko ny divoly raha tonga aminao akafananao tsy zavatra mampatahotra anao nentina fa zavatra manitona mandoko mahasarika mamirapiratra. Mila mitandrina e tia fahambo ho an'Andriamanitra. Mila miambina e. Rehefa niteny an'izany ny divoly dia ahoana navaliny Jesosy azy? Avy amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra nanoeran'i Jesosy voalohany azy. Ozy Jesosy hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa nitendretra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Tsy nahavoy izy tamin'iny dia mbola nakafana ihany any 15. Ary ny divoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tapon'ny tempoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tana nitondran'ireo anao fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra hoe koa aza nakafanahan Jehovah Andriamanitra ao. Tanao izao mbola nakafanahan Jesosy fandrondray izy eto. Nitondran Jesosy nakany tanàna masina dia nampitoetra azy teo an-tapon'ny tempoly dia ozy ny divoly. Raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tana no hitondrany ianao fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Ambara ofisialy amintsika fa ny divoly mahay tenin'Andriamanitra. Engany antsika pino tsy ho latsaka noho ny divoly amin'ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Satria ny divoly dia anjely no arian'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro tany an-danitra tany mbola tsy nanota izy dia mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ary io fahalalany tenin'Andriamanitra io ny entiny amin'ny tany an'olona ahody ny tenin'Andriamanitra tsy atsony ny tenin'Andriamanitra fa eto indray izy dia tsy nanatsatso ny tenin'Andriamanitra fa nampiasainy ny tenin'Andriamanitra amin'ny tanan'i Jesosy. Hoe apetraka eto ianao dia raha zanak'Andriamanitra ianao tonga dia mitsambikana aveny tonga dia mitsambikina angaha tsy hainao ilay tenin'Andriamanitra hoe izy ny andidiny anjeliny aminao ary eny an-tana ny nitondran'ireo anao fandrao tafitoana amin'ny vato ny tongotrao. Nampiasainy ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana no namaliany Jesosy azy? Voasoratra hoe aza nakafanahan Jehovah Andriamanitra.
sika mila feno firaisana amin'ny fanamasina tsara fa indraindray ny divoly a dia mampiasa mety hoe olona ampelantanany kanefa manana fanamamitaka misy fanamamitaka ao aminy mety izay le ambarany ten'Andriamanitra mpaminany inona hono mpaminany sandoka mpampianatra sandoka apôstôly sandoka misy ny zany dia mety mahiten'Andriamanitra izy kanefa izy dia ampiasainy divoly fa rehefa tenao miasa aminao tsara ny fanamasina tena miasa tsara ny famezam-pahasoavana mahafantatra fanahy samihafa tsy ho lavo ianao tsy ho lavo ny fakapanahy ianao fa mahafantatra tsara ianao hoe tsy mba vamin'Andriamanitra zany zay ny le famezam-pahasoavana mahafantatra fanahy samihafa ary na tsy manana an'izany ary antsika tsiray aby tokony hiasa be amin'izao fiangonana izao zany amen fa tsy hoe ozy ny devoly hoe aza hidina ny tranonao ka mibe anao hiala eo mpandrina eo fa fahariva be dia fisaka be anao dia tsy hidinao ny varavarakely tsy izy gris ohatran'izao dia ozy ianao hoe amin'ny anarany Jesosy ndrany Jesosy manda fifiarovana an'io varavarakely dia ozy ny devoly ato ozy ny devoly aty zany mihitsy zany mihitsy ndrany Jesosy manda fifiarovana an'io nefa izy eo amin'io a efa manomana olona androba le ao an-trano ainy le ten'Andriamanitra fa no ny akamonao aniditra trano finona anao rehefa an'io varavarakely io raha tsisy varavarakely mihitsy eo hatramin'izay a satria mbola tsy ampy ny volanao dia marina ny ianao hoe ndrany Jesosy fa ny akamonao dia tsy hidinao ny trano fa dia hoe ndrany Jesosy ilainy devoly fanano ary devoly mahiten'Andriamanitra zany mihitsy ozy matory ianao amin'ny maraina mifandrinanao sy ianao sisany eo devoly dia mahiten'Andriamanitra dia voakitsika indray ny manaraka nakafanahan Jesosy ny telo izy andiny fahavalo ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao miko anao raha mikohaka eto anatrehaka ianao fa ho Jesosy taminy mandehany ianao ny satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany notomponao farany nakafanahan Jesosy farany izy nentiny tany tendrombohitra avo dia avo Jesosy dia naseho anazy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia ozy izy hoe raha vao mikohaka eo anatrehako anao atsasaka ny segondra dia meko anao a izao rehetra izao mba amin'ny voninahiny ahoana ozy Jesosy ny tenin'Andriamanitra ihany nambarany Jesosy ozy izy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny akofanao ary izy irery ihany notomponao mahatonahitra tamin'izany raha izany Jesosy sanatria dia kohaka tsy avitra zasy ianao fa Jesosy manana voninahitra lehibe mihoatra noho izany dia iza zany zao manapaka n'ity zao tontolo zao ty raha fantatritsika devoly izy manapaka fa ho antsika zanak'Andriamanitra hiavaka kosa ianao miavaka ianao na eto amin'izao tontolo izao raha mbola misy isika dia hiavaka isika amen dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy farany tsy navely hakafana azy tsony ny devoly fa nampiaro ny fahefana dia ozy izy hoe ry satana mandehana ianao itsika rehefa makafana antsika ny devoly aza mety alainy devoly fanahy indray mandeha ianao fa raha makafanahanao indray mandeha ny devoly tonga dia teneny ny tenin'Andriamanitra dia roay ny devoly tonga dia ampiaro ny fahefana fa nitetika ny devoly tety dia hoe ampiresaka an' Jesosy eo foana raha ohatra tsy ndroahan' Jesosy io a mbola nampiresahany teo foana Jesosy dia nidikany dia hoe tsy avelany hitory ny filazantsara Jesosy tsy avelany hitory ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy tsy avelany anao fanasitranana ny olona izay marary anangana amin'ny maty amoaka ny devoly tao anatin'ny olona izay voafaritra ny amin'izany zany inge nitetiky ny devoly ataony taraiky mihitsy Jesosy ifampiresaka eo aminy eo foana fa ozy Jesosy hoe mandehana anao satana dia rehefa lasa ny devoly dia nandao azy ny devoly dia indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy hitehaka ho an'ny tompontsika
inona rano tokony ataontsika izay angamba hiditra amin'izay tsika inona no tokony ataontsika mba tsy ahatonga nyity devoly tya ho tafiditra eo amin'ny fiainantsika ambara amintsika eto fa raha misy devoly tafiditra ao anatinao ianao mahafantatra azy amin'ny lafiny rehetrarehetra ny sehon'izany dia androany voaketo izany fa raha ohatra kesa ty avelany tsy avelantsika hiditra fa ny ao anaty roahana ivoaka manaraka ny any ivelany dia inona no tokony ataontsika mba hahatonga antsika hoe tsy ho tratra nyity velam-pandriky ny devoly avy amin'ny alala mifakam-panahy ity voalohany ny tokony ataontsika dia alaka ny tenin'Andriamanitra hoe mahonona tena miambena mila mahery ny mivavaka ianao ny vavaka tompoko dia fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ny zavatra voatolotra an'Andriamanitra no izy fiarovana ny zavatra voatolotra an'Andriamanitra no ampiasain'Andriamanitra ny zavatra tolotra an'Andriamanitra no avoisan'Andriamanitra vavaka ny vavaka firaisantsika amin'Andriamanitra mahonona tena miambena zay voalohany faharoa ao anatin'ny vavaka ataonao io dia mangatanao nerin'Andriamanitra neriny fanamasina rotsaka be dehibe ao anatinao asan'ny apôstôly toko voalohany ny 15 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo rehefa mivavaka zany tsika na inonina na inonina vita amin'ny fivavahana ataonao ao fanoloran-tena fandinihan-tena fibebahana sy ny sisa sy ny sisa dia angatao manokana mihitsy ny herin'ny fanamasina amenanao sy rotsaka ao anatinao tsarovo tsara fa i Samsona ao amin'ny mpitsara toko fahefatra amby folo andininy fahaenina dia rehefa tonga taminy lay leona tanora andramatra azy dia ahoana ny zavatra anseho nahatonga ny Samsona raisy an'ilay leona tanora latsaka tamin'ny fanahin'i Jehova dia rehefa latsaka tamin'ny fanahin'i Jehova dia avy hatrany dia ny samatsamahany ohatra ny fanamasamagazana kosy ilay leona tanora izay andramatra azy ilay fanamasina latsaka taminy mila ny fanamasina mamenao eo isan'andro isan'andro ianao amen ohatra ny Davida ihany koa Samuel voalohany toko fafito amby folo andiny fahefatra amby telopolo andiny fahenina amby telopolo naninona nahatonga ny Davida nandresy ny liona Simbery izay naka ny zanak'ondry tao amin'ny ondrin-drainy izay ny andrasana izy tompoko ny aresan'izany atao hoe liona Simbera zany ary iza ny olona afaka nienjika an'izany raha mandeha izany ary iza ny afaka aresan'izany zanak'oseny ambavany liona Simbera ve dia ho azonao ianao ve dia ahenjika an'izany fa inona ny zavatra niseho tamin'ny Davida dia nandray nositra avy amin'ny fanamasina nandray ny fanamasina fony izy mivavahana ary ny olona nanositra azy ndran'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia Samuel mpaminany dia nirotsaka tamin'ny fanahin'i Jehova nisy ositra manokana azy mampanjaka azy fa ilay fanamasina nirotsaka tao amin'ny Davida mihitsy nahatonga azy nandresy ny liona Simbera ny devoly dia ho arin'Andriamanitra tahaka ny liona merina mitady sy arapany saika andrapaka ny Samsona izy fa nidratsaka ny fanahin'i Jehova resy ny liona tamin'ny Davida mandray fansorany Davida resy ny liona Simbera ary Davida dia anisan'ny lehilahy mahery mivavaka engany ianao vehivavy mahery mivavaka tanora mahery mivavaka lehilahy mahery mivavaka tahaka an'izany koa tsika any tokantrano any Davida tena nahery mivavaka satria tao anatin'ny vavaka feno fahalorantena izy tao anatin'ny vavaka ihany koa dia nitohiziny ilay fansorana izay fanansorana azy mangataka lery ny fanamasina izy mirotsaka amin'ny isan'andro isan'andro tsy misy fetrany ny fanomezana ny fanahy Salamo 5:7 ariva sy ny maraina sy ny tatao vovonana no hitarainako sy tolokoko dia iain'ny feoko izy ny Davida zany ny vavaka izy ariva maraina tatao vovonana ny telo isan'andro ny vavaka ataon'ny Davida engany kataka an'izany ianao Daniel ihany koa Daniel dia fantatsika tsara ilay didy natao hoe mivoaka tao amin'ny fanjakana izay ny fean'i Daniel
hoe tsy misy mihitsy olona eto amin'ny fokom-pirenena ka hivavaka amin'Andriamanitra zay tompony ao anatin'indray volana fa tsy mahazo mivavaka amin'Andriamanitra zay tompony izy na mangataka amin'Andriamanitra zay tompony na amin'ny olona afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany fa zay mandika an'izany dia atsipy aiza ao zay any an-davaky ny liona. Fantatry Daniela fa efa vita sonia izany didy izany a dia ozy Daniela za indray a dia hivavaka foana satria efa fanoana hatry ny taloha izany. Daniela toko fahenina andiny faraka ambin'ny folo dia mivavaka ny telo isan'andro Daniela na dia fantany ara fa efa mivoaka izany didy izany. Tonga dia nahenao an'izany a ireo fahavalony Daniela ireo dia nempangazy hoe io fa mandika ny lalahy mpanjaka an'izay ty Daniela ity androany vao tena tonga dia rambasan'ny liona. Kanefa hitantsika tsara ao ny Daniela toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo fa rehefa ohatra ka natsipy tany andavaky ny liona ny Daniela, nihinana azy ve tompoko ny liona sa tsy nihinana? Tsy nihinana. Ny Andriamanitra ozy efa naneraka ny anjeliny anakonana amin'ny vavany tsy andratra. Ny liona devoly dia ambarany ten'Andriamanitra hoe taka ny liona merina mitady izay arabany. Dia jere tsara reo zavatra aseho tamin'izy telo ny rahalahy reo fa taony vavaka tao ny fahavelon'ny fanamasina. Ary izany mahatonga ny tompo androany manentana antsika mivavaka fahavelon'ny fanamasina. Amen. Dia anisan'izany ihany koa fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Faefatra dia tsika mila mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Eto ny lesiko ho iaho. Isika indraindray mahery mivavaka fa tsy mampiasa tenin'Andriamanitra. Ampiasao tompoko ilay tenin'Andriamanitra rehefa maka fanany devoly. Jereo tsara amin'ny fomba nataon'i Jesosy voasoratra hoe tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra laoko ny vavan'Andriamanitra. Tonga dia niala mainy devoly satria nampiasa ny tenin'Andriamanitra izy. Ary izay ny ampairezana antsika mba hahery mihitsy tsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piavaka ozy Jesosy tandremo ny famakiana ny teny. Efa mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia mangatamba izy tafampitoetra ao anatinao izany. Mangatamba fanamasina alohan'ny hamakiana ny tenin'Andriamanitra dia mba ho voarainao izay afatra omeny fanamasina anao ao amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izay vakianao mba hiraikitra homponao. Ka amin'ny fotoan'andro rehefa tonga ny devoly maka fanahy na mamoaka devoly tsika na mandroaka devoly afaka mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Devoly mindraindray misy ilay devoly mafiloha be ireny mamalivaly izay tsy hivoaka. Za reo fotrandreny tonga dia ampiasaiko ny tenin'Andriamanitra. Za manana fahefana, za feno herin'Andriamanitra dia ampiasaiko ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra fiadanana no fianganana Satana aty amin'ny mpamaladia tongotra. Aty nareo tsy mihaino anareo. Allo tonga dia mivoaka. Tonga dia mivoaka. Raha tsy mahay tenin'Andriamanitra ianao inona nataonao? Izay anananao ihany nomenao. Ohatran'ny olona manana basy fa tsisy bala. Miezan'ny mpanafika fotsiny pianako tsisy mivoaka. Pianako tsisy mivoaka. Lainy ianao io manomboka izao manana tenin'Andriamanitra. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Ary izay nampiarezako amin'ny fiangonana hoe rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra tompoko raha mbola manana fahefana ianao mandray naoty dia raiso. Na itsika manaraka any amin'ny fahitalavitra any dia raiso inaoty. Raha manana fahefana ianao mbola afaka manoratra mandray andiny tsoratra masina. Tsy manana moa ianao fa tsy haiko ny antony dia mangatany fanamasina ianao hoe fanamasina ataovy mitoetra tsara taopoko izany mba voaraikitra taopoko ka ny fotoanandro izay mba hampiasaka an'izany dia ho tadidiko. Fa nysaintsika io nge tsy hatadidiny inona. Izaho manokana mijoro fahavimbelona aminao mampanopin'Andriamanitra fa efa mitory teny daholo ireo mpanompon'Andriamanitra havana rehetrarehetra ireo. Mandray naoty mandray naoty mandray andiny tsoratra masina. Vakiko iny amin'ny manaraka dia mahazo fampiarezana dia rehefa mamerina indray mbola avelatry ny fanamasina indray mbola misy ambonimbony kokoa noho ny Jenesika iny dia mitoetra atao anatika ilay teny iny.
raha mason'ny hafa masoanao zay. Amen. Nampiasa tenin'Andriamanitra, ampiasaony tenin'Andriamanitra. Farany ampiasaony fahefana. Satria Jesosy tsy nentina ilay ny devoly fanahy ela be teo. Eo dia resaka teo foana fa hitan'i Jesosy fa naka fanahy azy ny teny ny devoly dia niteneniny hoe mandeha any ianao ny Satana. Vao niteny an'izany Jesosy, nandeha ny devoly sa tsy nandeha? Efa mena azy ianao ny fahefana. Rehefa tonga pino isika nanaiky an'i Jesosy ho tompo-pamonjy ny tenantsika manokana, meny Jesosy atsika ny fahefana ary famantarana manaraka antsika izay mino ny amoakany démonie. Toy sy famantaran'izao nanaraka izay mino amoaka démonie amin'ny anarako izy. Indro ny fahefana efa meko anareo ny fahefana anitsaka mainko sy menarana andresy ny rehetra nanany fahavalo ka tsy sampaninana anareo zany. Amen. Anao fanafahantsika amin'izao fotoana izao. Faranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Raha anao vavaka fanafahantsika dia jere tsara aloha ilay tenin'Andriamanitra izay nambara taminao teo, ampivavaka fianao. Feno firaisana ny tompo tsara fianao. Mpakatao ny tenin'Andriamanitra fianao. Manana ny tenin'Andriamanitra mitoetra tsara anatinao fianao. Feno ny herin'Andriamanitra fianao. Na misy fahabangana mbola tsy tara ianao. Dia finahina hatrean'ny tompo ny amin'izany. Dia raha anao vavaka fanafahantsika ho an'ny tenanao dia zavatra ampianariko antsika rehefa manao vavaka fanafana ny tenantsika dia aza mijoro ohatran'izao fotsiny hoe miala fa iny tananao iny toy izao famantaran'izao nanaraka izay mino ametra tanana amin'ny marary. Na ianao any an-tokantrano any ara io tananao io rehefa mino an'i Jesosy ianao dia mba apetrao amin'ny tenanao raha anao vavaka fanafahantsika ho an'ny tenanao manokana. Dia apiatra an'ilay fahefantsika. Ka raha vao mampiatra amin'ny fahefantsika dia izao no ampianariko antsika. Izay zavatra mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra aloha roahana voalohany. Eo mifitaka ataon'ny devoly satria ity devoly ity dia mamitaka. Jesosy rehefa nandroaka devoly teo amin'ny zazalahy kely dia nitonony tamin'ny anarany hoe rehefa namoana sy marenina mandidy ianao mivoa taminy ka aza miverinao amin'ny tsondry. Nitonony Jesosy tamin'ny anarany. Ahoana nahafantarany ny anarany? Ny asa ataony eo amin'ny fiainanao ny ahafantaranao ny anarany. Ny voly ny ahafantarana ny asa. Dia izao ny fampitandremana menantsika. Rehefa mandroaka devoly tsika, tananao aloha dia apetrao amin'ny tenanao. Dia ilay devoly mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra aloha roahana voalohany. Inona ilay mampitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra? Mahatonga ny toe-panahinao ratsy. Ohatra, raha be fielonana ianao, fantatrao fa be fielonana be mihitsy ianao rehefa mibebaka teo anaty an'Andriamanitra fa tsy mety afaka izany. Donc ilay devoly izany tena mibahatoeranao anatin'ny fonao ao. Dia rehefa manomboka ny délivrance iny tananao iny apetraka ao amin'ny fonao satria raha fielonana dia ao anatin'ny fo. Dia aza mandroaka mihitsy alohanao ny devoly mitondra aretinao aminao. Na fanampandrava tokantrano, na fanamfanily client, na sakana sy blocage, aza roahana aloha izany, aza maika amin'izany. Fa ilay devoly izay mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra dia raha be fielonana aloha roahana. Le devoly tsy mamela helika, tsy mety mamela helika mihitsy ianao dia maloto ny fonao. Asa tonga dia ilay devoly mitondra aretina aloha ny roahanao. Satria rehefa tsy mamela helika anao dia maninona? Tsy voavela helika. Mazava sa tsy mazava? Rehefa tsy mamela helika anao dia tsy voavela helika. Zay anie ilay tari-bavaka nomeny tompo e. Mamela ny helika tahaka ny namelana izy helika taminay. Ka raha ianao tsy mamela helika, mazava ho azy tsy voavela helika. Nefa mialohan'ny fanasitanana anao famelan-kelika aloha ny voalohany. Zay mamela ny helika rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Ary zay ny tokony fantarintsika mpanao vavaka fanafahana. Hoay aloha ilay fanahy tsy famelan-kelika ohatra, ny be fielonana, fiatsaram-belatsia, io devoly mampanota io fanahy fijangajangana, filana, fitsiritana, fanahy mamitaka, sisisa, ilay mampitondra hevitra mampisaraka an'Andriamanitra, iny aloha roahana voalohany. Fa tsy tonga dia lany hoe miala ny devoly mampiady, fanambadiana ato amin'ka miala. Roahana ihany iny. Fa izay aloha roahana. Amen sa tsy amen?
dia afa mafy ny tompo raha voarainao zay. Alleloia. Ka le devoly ianao ihany mahafantatra hoe misy an'izay ve eo aminao, ianao mahafantatra. Ny olona rehefa tiany tena maho salama izy dia fantany daholo ny aretina, mahazo azy dia manao analizy izy, manao bilan. Fa misy ny olona tena ndresaka tamiko ndre mandeha zay tamin'ny herinandro-pony izy zay, mividy vary zay mivady, dia rehefa mividy vary teo an'le mpivarotra vary dia nandanja teo daholo zao nilanja tamin'le mizana, dia nisy rangahy ngezabe zay dia za koa mba nilanja hoe jereko hoe raha azo piatsahana ihany ty dia nilanjaiko teo, tsy lazaiko ny lanjako. Fa nen'le rangahy ngezabe zay dia namany anakiroa nilanja teo, dia hoe efa nena dia ny anankiray hoe tena tsy nena, dia niteneniko izy hoe ary anao nga raha misy tsy mba laza, za ndray dia tsy milanja zany, za ozy efa fantatro fa 102 kilo fa tsy ilanja mihitsy tena. Dia me daholo le namany, nareo ve dia mbola 102 ihany, dia jerenge ozy ary 102 ary niakatra izy 102 kilo. Dia za ozy amin'ny 102 kilo tsy mba mandeha manao testa za mihitsy ana mandeha manao fitiliana any dokotera sao misy an'izao dia mahafoy andro ny vady aman-janako mifisinyzany aretina zany fa aleoko ohatran'izao fotsiny. Ianao androany aza manao an'izany, adiadio kely mombanao hoe inona le mamaritra anao. Fa rehefa fantatrao le zavatra mamatotra anao mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ka roanao zany androany, lasa io roanao daholo ihany koa manaraka lasa daholo. Dia raha ivoaketo anao olona afaka ianao mivoaketo, ary zay tsy mbola sitrana hatramin'izay androany andray fanasitrana labe izy, na ianao any adato ny tokantrano any zany. Mifona amin'ilay zavatra mety mamaritra anao ka tsy nafaka mihitsy hatramin'izay, fina ianatrehany tompo dia manana fanapahan-kevitra aza mamy fitoeranao an'ity voly. Lazarintsika hivavaka tompoko, samy mivavaka misaotra anao ry Andriamanitra raiko. Dia rainanao sady ankalatsaiko meko anao mivoninahitra, misaotra anao ny amin'ny teninao izay nambaranao teto amin'ity toerana ity. Misaotra fizany teninao zany tompo, dia tafampita zay rehetra nienao azy nahita an'izao fiangonana izao, natany amin'ny fahitalavitra tany. Misaotra anao aho, misaotra tsy hiverina any aminao ny tena tsy mahatanteraka ny asa izay nahandrana azy. Aoka tena hivavaka tsara ianao amin'izao fotoana izao, dia niny tena anao tompo ataovy lehilahy sy vehivavy tanora tena iala hivavaka isan'andro mafemfembena zao isam-batan'olona izay nandrisany teninao zany, ary ho feno ny fanamasina feno firaisana aminao tompo baka toy ny teninao, ary tena anisany hitahiry ny teninao amin'izay ndrenesiny na zay vakitry mba hitoetra ao anatin'izany teny zany entina ny oerany ny mpakafanahy. Misaotra tompo fa izay keo dia efa menao fahefana anitsaka amin'mainoko sy mianarana andresin'ny rehetra nana fahavalo ka tsisy ampaninitra, ary famantaranao anaraka na izay mino izany, ampiasa an'izany fahefana zany zay ampinoana ary fantatro fandroany, dia hivoaka daholo zay karazana devoly zay mbola mitoetra, fa zay any ivelany kosa dia tsy afaka miditra satria efa meno anay ny fiarovanany amin'izany. Fa zay misy devoly kosa androany mbola mitoetra ao anatiny ao, indrindra ny devoly zay mahatonga ny isam-batan'olona eto raha tsy te-panahy, dia tsy maintsy mivoaka zany androany, tsy maintsy mivoaka zany androany. Afatotra amin'ny anaran'i Jesosy, afatotra amin'ny anaran'i Jesosy, lasa amin'izay ny délivrance apetao amin'ny fona ny tananao. Dia roay le mamitaka anao io, roay aza mitsitsy ianao, ny fandroanao ny devoly dia ianao no afaka fa tsy ny namanao akaiky. Ny fandroanao ny devoly dia tsy ny namanao akaikinao no afaka, fa ianao irotsaka aminao ny fanamasina, midina aminao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fahefana, midina ny herin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahefana. Raisany miaraka amin'ny fahefana, raisiny herin'Andriamanitra, raisiny herin'Andriamanitra, raisiny herin'Andriamanitra, ampiaro an'izay ny fahefana. Tenenina devoly, za mame fitoeranao any devoly ianao, roay le mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra aloha roany, miala tao, miala le fanantsy famelan-kevitra, miala le fanantsy famelan-kevitra, miala ny fanahy fietsaram-belatsia,
miala amin'ny fanahy, miala ny fanahy filonana rehetra sy mamatotra azy aho, miala zay rehetra fanahy fijangajankana, filana, fitseritana, fahavetafetana, dia folo mampanota azy aho mamitaka, dia folo mamitaka, miala, 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 voa amin'ny anaran'i Jesosy, ray voaka amin'ny anaran'i Jesosy, varavana fito mivoahanareo, malalaka ny varavana dia folo ndray voaka, tonga dia mivoaka, tonga dia mivoaka, any an-tany tsisy olona, zay mivoaka tsy mahazo mivelona, 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 amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, roay amin'izay, akoatran'izay dia roay amin'izay, zay marary rehetra, apetrao amin'ny faritra mararazy ny tanany, anao ny tokantrano any, raha manana olana, raha dia voly mamaritra anao amin'izao sy zao, amin'ny fahatrano, fanilinkiliana, fanotsena, apetrao amin'ny folo ny tananao, raha ohatra marary ianao na ny tokantranona eto, apetrao amin'ny faritra maranao ny tananao, fa hivavaka tsika androka ny devoly mpitondra aretina, afaritra ny anaran'i Jesosy ny devoly mpitondra aretina anatin'ny vatany nisy vatan'olona zay mitoetra aminy, afaritra anao devoly mpitondra aretina, miala, 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 miala ny anaran'i Jesosy, afaritra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga dia mivoaka, indray mivoaka na karazana devoly inona mpitondra aretina na inona n'inona, loana ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fanahy malemy, miala amin'ny fanahy molo, miala amin'ny fanahy fahajambana, miala amin'ny fanahy marenina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahy miandro be, fanahy fanitsita, loako ny anaran'i Jesosy, sy ny zita, miala tao, fanahy ny miadana, miala tao anao devoly, miala taminy ao, miala devoly mitondra aretina ao amin'ny ray, devoly mitondra aretina ao amin'ny vavony, ao amin'ny fondro, ao amin'ny taovany ao, taovam-pisy fony, miala ao amin'ny kibony ao, miala ao amin'ny tranjanany ao, miala amin'ny goty, miala amin'ny romatisme, miala amin'ny devoly mitondra aretina, miala amin'ny vatana, miala amin'ny nofony, miala amin'ny vantolana, miala anaty rano, miala amin'ny taovana, loano, dino, mandiana, mandiana, mandiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, zay mivoaka tsy mahazo mivelona, loako ny fanahy fanilinkiliana, miala amin'ny fanahy fanotosehana, indray mivoaka, miala tao, miala tao, miala tao amin'ny fanahy faketrana azy vaky vily, indray mivoaka, miala ilay fanahy tsy fambiazana, mandiana, fanahy fahatrana, nosy ny veloteny, devoly mpangalapolo, fanahy manjenjeny, lasa daholo, mivoa, fanahy mamafitrosa rehetra, alefa, mivoa ihany, fanahy tsy finoana, fanahy tsy fakatoavana, fanahy femorana, lasa, tonga dia indray mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, zay tononiko dia mivoaka, manaiky amin'ny anaran'i Jesosy, lasa, ilay fanahy femorana, devoly manakina masom-panan'olona tsy andray famonjena, miala, fanahy tsy matafita, tafita voarendrika, fanahy maty, devoly mitondra nofo ratsy, mitondra tahotra, manimba ny finoana, fanahy mamitaka, ny tsomba, voa, didina, mandeha, mandiana, miala, 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy, fanahy mpandrava tokantrano, devoly manambady, lasa daholo, fanahy mpandrava asy, mpandrava fananana, mpandrava ny hoavitra, mpandrava fianarana, didiko amin'ny anaran'i Jesosy mandeha, zay mivoaka tsy mahazo mivelona, zay mivoaka tsy mahazo mivelona, apetrao amin'ny fonao ny tananao, tapao ny oziny, za koa anampy anao, vita amin'ny fanapahanao ny oziny, dia apetrao amin'ny tananao iny, apetrao amin'ny tenanao, dia tsofirany ny tenanao, anapaka ny oziny miaraka aminao amin'ny mampanompon'Andriamanitra, na inona vaky aty ambony tany dia vahanany an-danitra, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny oziny, na oziny inona karazana oziny iny, tapahako, fianako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofirana izay ny tenanao fa hitsodranao anao koa, tsofikorana amin'ny anaran'i Jesosy nisam-batan'olona zay manatrika etsy amin'ny tokantrano, ho amin'ny fitahiana, ho amin'ny fanambinina, ho amin'ny fanafana, ho amin'ny fanasotrana, ho amin'ny fambiazana, misaotra tompo, misy fiarovana izy amin'ny fakapanahy, misaotra dia raina ianao tompo sady ankalazaina, menanao amin'ny voninahitra, ny anaran'i Jesosy. Mitsangantsika dia manandro fianao ny tranonao, ianao zany amin'ny tele any dia ao anatin'ny tokantranonao ianao ny joty, dia zay ao anatin'ny tokantranonao dia devilivre, fa izay eto amin'ny fiangonana livrance à la distance, lasa amin'ny anaran'i Jesosy, za mandidy anao ny Satana, miala amin'ny akonako any, ny devoly mitondra aretina, fanahy mafaroa, fanahy familiana, fanahy fahafatsisana, fanahy mitondra osina, manarana, fanedrasa be, miala amin'ny akonako, miala amin'ny akonako, miala amin'ny akonako, miala amin'ny fady, miala amin'ny sama, miala amin'ny safikely, miala ao anatin'ny tokantranonay, miala, mandiana, miala amin'ny bibilay, fambolenay, miala amin'ny asantany, loana, didina,
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tapaoniozina dia tsofirany any miakonanao reo, tsofirany ny asan'ny tananao, bibibinao, fambolenao, tsofirany daholo ny tranonao, mbola tsy vita, ny taninao mbola tsy vita, tsofirany izay tokonao tsofinarana rehefa vitanao mivavaka fanafana, tsofirany reo akonanao mbola tsy rehefa amin'izay tsofirany anaran'i Jesosy tsofirany miakonao, sotra tompo, sotra fanamaza. Terainanao tompo, ankalazaina, minanao ny voninahitra, mivavaka isotra amin'ny tompontsika, misotra tompo, sotra ny amin'ny safatrehetra izay minao, teraina ianao, kalazaina ianao, minanao ny voninahitra, sotra tompo. Manana tompo famahy. Toerany mino fanandray ianao zany androany. Amen. Alleluia. Ahony tena be mihitsy ianao manomboka izao. Dia anohatra tsara ny devoly amin'izay. Alleluia. Ampivavaka tsara, ampifandraisana amin'Andriamanitra, ampitenin'Andriamanitra, iaina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary efa matotra tsara amin'ny fanamasina isan'andro isan'andro ianao zany. Alleluia. Sorantsika amin'ny tompo izay, sorana mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny hafatra, tiaka alohantsika voninahitra ny tompo zany. Alleluia. Isy an'ity solopahitana ity solomaso zay tompony mba makazy ity zany fa sao dia ampiasainao izy ity, tsy fantako izy ity moa na misy degrena tsy izy fa dia teriny olona tety teo dia mba alaina zany rehefa farana fotoana. Amen. Rehefa tsy ianao aza alaina. Amen. Averiko rehefa ilazana hoe vehivavy lehibe zany amin'ny sabotsy izao, amin'ny fitora sasany fotoananareo eny amin'ny arean'ny bus terminus lasora sy ambomanambola eny Ambohijatovo ambony, eo ambony zaridaina vaovao dia mandehana. Amen. Amen. Alleluia. Aza menatra tsona hoe vehivavy lehibe sa tsy zany ve? Dia ny freony 2,000 ariary dia aterina any amin'ny madamy Eolandana, madamy Zanina zany ny anarana izay mandeha ao anatin'ny groupy sy ny vola frais zany. Amen. Dia samy miomanany amin'izany zany. Alleluia. Alleluia. Talata lakamisy fotoam-bavaka antsika eto amafisiko zany mba tena anao ianao. Amen. Sa tsy zany ve? Zay andohan'ilay fanohanana ny amin'ny émission télé sy radio dia manantona ato ambadika ato ahafahana mandray anao zany dia matoky afatahin'Andriamanitra isika. Alleluia. Hitsangatsika hivavaka isotra ny tompo fa lasa ny fotoana etsy miditra ny amin'ny roa ary ariana mivoaka atsika ato izany. Hivavaka tsika isotra n'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainy an-tsanina misaotra anao zahay ary makasitraka sy makalaza ary miterany anara-masonao fa tsara indrindra ianao vita soa matsara ny fotoana teto apetraka feno am-pelantananao zany voninahitra dia anao rery any ary makalaza sy makasitraka anao zahay noho ny fotoana rehetra ary tsotran'izay fanontonoany mpanomponao ary ny tsofany ranony tenany ihany koa ny
dia ho tanteraka aminy zany ary dia tahina fiangonana mandresy ty fiangonana ty fiangonana voata ty fiangonana ty misaotra indrindra tompo alleloia amen dia mirafitsika zany tompo sy mijanona mandroza ty anoloana zany